Nivavaka mafy ny mpanakanto BMG ary nilaza izy tamin'izay fa arovy amin'ny rivodoza ry tompo ity tranony mamako ity hoy BMG hatrany izay voavy namita ny tranony mamany tany Antalahy renivohitra tany moa ity mpanakanto kalaza ity. Ka ny pitsopitsony mahakasika an'izay no fakafakena amintsika ato anatin'ity vidéo ity ka manasa antsika rehetra anaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany. Azadino ny milaiky ny vidéontsika ary tsarovatra hatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny vidéo izay lefa nahito isan'andro. Tsy ampy-andrela moa isika fa avy hatrany tonga dia vavany ndao ary. Ny tonga tsy miarahaba hono ny namantezitra ka dia faly miarahaba isika rehetra izay mpanaraka tsy tapaka an'ity chaîne ity ny tenako amin'ity androandroany ity. Araky ny efa natsipiko izay dia nivavaka izay nataon'ny BMG sy amin'ny fahavitany tranony mamany no tena horesantsika ato anatiny ity vidéo ity. Fa milohan'izay dia ndao no fantarantsika ireto tsara ho fantatra manaraka ireto. Amin'izao fotoana ny fahavaratra izao dia samy miezaka ny rehetra amin'izay mety ho fitadiavam-bolany amin'ny zavatra izay ataony. Ka isan'ny miavaka amin'izany ny zava-misy teny Andravoahangy izay tetezana misy sarany kely. Mandoa sarany kely vao afaka mandeha amin'ity tetezana ity. Eny Andravoahangy moa no misy azy ity ireo mpandalo. Efa mijoro eo mihitsy ireo mpitaky ilay vola sarany kely amin'ity tetezana ity. Rary ny azy ireo satria izy ireo nanamboatra an'ity tetezana ity mba tsy hampanahirana ireo mpandalo izay mandalo eo amin'io lalana io izay hita fa tena dibon-drano ary mbola tsy nahitana fanamboarana mihitsy moa sy fijerena vahaolana ny mahakasika an'ity rano miangona ao Andravoahangy ity mandraky tiny androany. Tsy dia mahagaga loatra moa ity fisiany rano miandrona ao Antananarivo renivohitra ity, indrindra moa amin'ireo toerana izay ahitana fahatsatseman'ny lakan-drano izay noho ny afitsoko ny fanarim-pako diso tafahoatra izay ataon'ireo mponina manodidina an'ireo lakan-drano ka izay no isan'ny mahatsentsina an'io lakan-drano io. Izany hoe toy ny mandora mitsilany ihany ireo vahoaka izay monina manakaiky an'ireny lakan-drano ireny satria mihevitra izy ireo fa rehefa tsentsina ny lakan-drano dia anjaran'ny fanjakana foana no manadio sy maka an'ireo fako rehetra ao anatin'izany lakan-drano izany. Fa izy ireo dia tsy mba ahatsapa-tena mihitsiny fa rehefa tsentsina ny lakan-drano ka miakatra ny rano ary izy ireo ihany no ahita faisana amin'izay fiakaran'ny rano izay. Ka tokony samby ho tonga saina avokoa ny rehetra amin'izay fanariana fako etsiroa izay tsy misy fiheverana izay. BFP nanohina ny fony vadin'ny filoham-pirenena ny fihetsika nataony. Vaovao ny taona ka tonga ny arahaba sy ny rarisoa ny vadin'ny filoham-pirenena ny brigade féminine de proximité na BFP amin'ny maha renim-piahy ny vehivavy azy sy ny maha renin'ny vahoaka malagasy azy ihany koa. Tao anatin'izany indrindra no nahitany ireo zatovolahy marobe erany tambazotra tsiratsira Facebook an'ilay vehivavy manamboninahitra polisy izay isany voasokajy tao anatin'ny resaka hamanjana ka taitaitra ny fon'ireo zatovolahy marobe izay nizara ny sariny izany ary hita nameno tambazotra tsiratsira Facebook moa izany hamanjany mpitandro filaminana vehivavy izany. Ka lasa hadinodino kely nanomboka teo ny fiakaran'ny vidim-bary fa variana tany amin'izay hamanjany vehivavy manamboninahitra polisy izay avokoa ireo zatovolahy erany tambazotra tsiratsira Facebook tao. Andao amin'izay horesahantsika ny mahakasika ny mpanakanto BMG sy ny reniny izay. Iaraha mahita sy iaraha mahalala fa nanolotra trano ho an'ny reniny teraka azy ny mpanakanto BMG tamin'ity taom-baovao ity izay isan'ny nanaitra ny maro raha vantany vao nahita izany. Izany ka tena lehilahy ary tsy manadino ny kitapo nofonosana izany BMG izany satria noporofony amin'izao hetsika fanomezana trano vaovao be
any reniny zao a izay naoriny a any Antalahy izay toerana niavian'izy ireo mofy ity trano vaovao a ho any reniny niteraka azy ity ka tena mahatsiaro sambatra ny reniny manana any Big MJ amin'izao a fahavitany trano izay namboariny zanany izao ka maromaroa ny tahaka any mpanakanto Big MJ izay mahalala tsara mamaly babena an'izay reniny niteraka azy zay ny vola raha teo mofo misy ka dia mety daholy izay atao rehetra amin'ny mahalelahm-panambola azy dia mora aminy ny hanolotra an'izany a trano mahafinaritra ho an'ny reniny niteraka azy zay ary efa matetika hitantsika moa izany mpanakanto Big MJ zany a na ny havany akaiky na ny olona tsy ankaiky azy a eny na ny olona tsy fantany aza rehefa ao anatin'ny fahasahiranana na ihany koa tsy fisina izay a dia mazoto foana izany mpanakanto Big MJ zany a manampy sy mizara izay eny am-pelantanany ho an'ireo izay tsy manana izany ka tena mpanakanto mahalala tanana ary mahatsapa ny maharary ny rehetra amin'izay fanampiana sy fizarana kely a izay eny am-pelantanana izay eny na tsy hirotsaka ho solombavam-bahoaka sy ben'ny tanàna ary a ary tsy hirotsaka ho filoham-pirenena aza i Big MJ fa mahalala tsara fa mila azy ny manodidina azy a sy ireo vahoaka maro izay ao anatin'ny tsy fisina izay fa tsy ireny rehetra ireny akory a no vitany ny hamonjy azy fa izay hitany fa azony atao a dia tsy miraviravy tanana izy a manampy azy ireny ka tsy latsa-danja tamin'izany ny reniny niteraka azy a tamin'izao fahazahoana trano vaovao be sady mahafinaritra izao a izay naoriny mpanakanto Big MJ tany Antalahy renivohitra tany a ary vita tamin'ity taona 2024 ity moa izany trano vaovao a ho an'ny reniny mpanakanto Big MJ ao Antalahy izany teo anatrehan'izay dia nitondram-bavaka any ilay trano izay nomeny any reniny ny mpanakanto Big MJ manoloana an'izao fidiran'ny rivodoza indrindraindrindra fa amin'iny faritry ny Antalahy iny a izay azo lazaina fa anderany izany rivodoza mahery vaika matetika foana isaky ny misy rivodoza izao ka noentiny ambavaka izay tranony reniny zay a mba tsy horodany izay rivodoza izay a ary ainganieka mba haharitra ela izany tranony reniny niteraka azy zay a izay vao vita tamin'ity taona ity izay ka mirary soa sy ny tsara hatrany ho anam-panakanto Big MJ amin'izao fahendrena lehibe izay ananany amin'izay fanolorany zavatra ho an'ny reniny izay ka izay ny masaka azona roso tao anatin'ity video ity tomboko lasy tomboko vavy misaotra antsika rehetra naraka an'ity video ity hatramin'ny farany aza dino ny milaiky ny video antsika ary tsarovatra trany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tahapaka ny video zay lefa isan'andro eto tomboko lasy tomboko vavy mankasitraka dia mirary soa